Nisy ihany koa ny famelabelan-kevitra mikasika ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana nokarakarainy ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena CCOC no tanterahana androany tetsy amin'ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria tetsy Antaninarenina. Ny teknisianina avy anivon'ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola no nitondra fanazavana mikasika ireo teboka nisongadina ao anatin'izay volavolan-dalàna izay. Fanadihadiany Claudia Solson sy Mamy Rasoanevo. Mbola ambany ny tedi-bola atokana ho an'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fahasalamana raha ny fanamariana izay noentin'ny fiarahamonim-pirenena. Raha ny volavolan-dalàna mifehy tedi-bolam-panjakana 7.4 no resahana. Zony olom-pirenena tsirairay no mahafantatra ny tedi-bolam-panjakana antony ny karakarany avy eo anivon'ny CCOC na ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes famelabelarana arahana fifanakaloza-kevitra izay notanterahana androany teny amin'ny anteniran'ny varotra sy ny indostria Antaninarenina. Anisany zavatra hitanay ireo zao dia hoe ny ireo sehatra ara-sosialy ireo dia tsy nitsahatra ny ena raha ny ataontsika hoe ny isan-jatony amin'ny volam-panjakana izay atokana ho an'ireo sehatra anankiroa ireo. Menamena foana izy amin'ity taona ity zao ho amin'ny 7.4 dia latsaka kely ny enina isan-jato ny volam-panjakana no atokana ho ny fanabeazana. Kely dia kely zany raha ohatra hoe ianareo teo zao hoe midaingana be mihitsy ny vola ho ny ministeran'ny teti-bola sy ny vola. Fa nazavainy teo moa zany hoe inona ny antony fa na izany ala mbola betsaka ihany. Betsaka ihany koa fahitanay azy betsaka ihany koa ny vola natokana ho ny retetikasa any amin'ny présidence ohatra. Nefany le tetikasa ataony ihany matetika dia tokony fa tetikasa tokony ataony na ministère anankiray ohatra zao ny aménagement du territoire dia tokony zany misy tokony misy fandanja ary tokony tena hoe misy tena misy fiantraikany any amin'le fitsinjarana an'le volam-panjakana ireo lara-pahamehana voalazany ny programme national ny fampandrosoana eto Madagasikara na ny PND zany. Satria moa ny antenimiera-pirenena no andany na hitondra fanitsina amin'izany volavolan-dalàna izany dia misy ny fionan'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny voameran'ny vola sy ny tedi-bola eo anivon'izany androm-panjakana izany ho tanterahany amin'ny alakamisy ho avy izao. Ny etahitan'ny fiarahamonim-pirenena moa dia any amin'ny famolavolana ny volavolan-dalàna mihitsy no efa misy ny fakana ny hevitry ny fiarahamonim-pirenena. Efa misy ihany ny ezaka nataony avy eo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny tedi-bola raha ny voalaza fa tsy ampy kosa nefa izany.